ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ho ampitomboana aminareo ane ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika eto amin'ny fiangonana natratra izao voka dehibe ny sampana sekoly Alahady izao ary mirary ihany koa ny sampana sekoly Alahady vita be amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay akatsika ny hafatra ry havako amin'ny TENIN'Y dia araka izay voasokatra ao amin'ny Filazantsara Araka ny Jaona toko 9. Jaona toko 9 dia singantsika manomboka eo amin'ny andininy 7 sy ny 7 ny hafatra izay hotoriana amintsika amin'ny TENIN'Y. Valitenin'ny Simona Petera andeha ry havako mba hovakitsika raha sitraka reo indrindra zany Andinin-tSoratra Masina zany. Andiny 7 sy ny 7. Aminaran'i Jesosy, Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, hankany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary izay MINO ka mahalala fa Ianao no Ilay Masin'Andriamanitra. Ary izahay MINO fa mahalala fa Ianao no Ilay Masin'Andriamanitra. Fanekempinoana ry havako io Andinin-tSoratra Masina izay nambaran'ny Simona Petera io izay soloany tena izay mpianatra Jesosy Kristy nanaraka azy tamin'izany fotoana izany ary mampandintena antsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao hoe manana an'izany finoana zany ihany koa ve isika ary indrindra ry havako an'io izay Alahadin'ny Baiboly eo anivon'ny sany FJKM dia mitarika antsika izao tenin'Andriamanitra izao mba handintena eo anatrehan'ny Tompo manana an'izany finoana izany tokoa ve isika. Ny tontolo ara-tsokatra masina izay misy an'izao tenin'Andriamanitra izao ry havako no andeha aloha jerentsika voalohany mialohany hanazavana amintsika izany finoana andrasan'ny tenin'Andriamanitra ho amintsika izany. Tao Galili ry havako no niseho ny tantara ary Galili fantatsika tsara fa manakaiky ny ranomasina Mediterane, izany hoe toerana izay nifamezivezeny mpivarotra sy ny mpividy ary ihany koa remponina rehetra amin'ny toerana maro samihafa na firenena samihafa. Ary heverina ry havako fa ireo rehetra mpanaradian'i Jesosy Kristy Tompo izay manomboka any amin'ny toko 5 sy ny toko 9 dia fifangaroan'ny olona maro. Izany hoe tsy jiosy ihany zany na galilianina ihany eto no iantefan'ny tenin'Andriamanitra fa ho an'ny karazan'olona rehetra na ny mpitondra fivavahana io na ihany koa ny mpanao politika izay nitondra tamin'izany fotoana izany izay tsy voatanisako eto fa maro ny olona no nanaraka an'i Jesosy ary nahita ny fahagagana famantarana izay nataon'i Jesosy Kristy ary dia nanatona an'i Jesosy mba hiaino ny fampianarana. Raha jerentsika ry havako ny toko 5 sy ny tapany voalohany amin'ny toko 9 dia fahagagana anankiroa no nasehon'i Jesosy ny amin'ny famantarana mba hahatonga ny olona hanatona azy. Ny voalohany izay hitantsika eo amin'ny toko 5 dia nanasitranan'i Jesosy ilay narary teo anivon'ny farihy Betesda ary eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andiny 7 amin'ny toko 9 dia hitantsika ry havako ny nampitombon'i Jesosy Kristy ilay mofo 5 sy hazan-drano 2 namokisany olona maro dia maro satria mihoatra ny 5,000 isan'ny lehilahy ihany no voasokatra atao anatin'ny sokatra masina fa ny zazam-behivavy tsy voasokatra. Nisy ambiny nefa zany sakafo nomen'i Jesosy azy ireo zany niainga tamin'ny mofo 5 sy hazan-drano 2 mba hahatonga ny reto olona reto ry havako hitodika ao amin'i Jesosy Kristy fa avy amin'ny rery ihany ny famonjena ary izy ilay voaositr'Andriamanitra, izy ilay masin'Andriamanitra. Ny zavatra nitranga nefany dia tsy arak'izay tanjon'i Kristy ry havako no niainany reto vahoaka izay nanaraka azy reto. Tsy tena nanana finoanan'i Jesosy izy reto fa sakafo sy fahagagana zany nahaliana azy ka nahatonga an'i Jesosy amin'ny andininy 7 amin'ny Jaona toko 9 milaza hoe aza miasa azo ny anina mety ho levona fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay omeny zanak'olona anareo fa izy no nasin'Andriamanitra ray tombokase. Tiany Tompo ry havako hanatona azy ny olona hino azy
satria izy rery ihany no ananana fiainana mandrakizay. Izy rery ihany no afaka mitondra sakafo izay tsy mety levona mandrakizay. Nefa tsy tahaka izany ry havako nandraisan'ny olona izany finoana an'i Jesosy izany, fa sakafo, ny fitahiana izay mahafinaritra azy, izany ihany no katsahany tamin'ny fanarahany an'i Jesosy Kristy. Tsy vitsy ry havako ny kristianina toy izany. Raha mibanjina ny lohevitra isika amin'ity volan'ity hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Finoana manahoana moa ny taky ny tenin'Andriamanitra amintsika? Finoana miankina amin'ny hita-maso ny amin'ny fahasoavana, hita-maso ihany ve? Finoana miankina amin'ny fitahiana ve? Zany ve ny taky ny tenin'Andriamanitra amintsika mpianatra Jesosy amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao? Ary mampandiny tena reto zavatra efatra ny tranga mialohany hijerentsika ny amin'ny tena finoana marina izay mpitahin'ny soratra masina antsika. Ny zavatra ny tranga rehefa nanambara Jesosy ny amin'ny hoe ny izay mihinana ny nofoko izy sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Dia nizarazara ny sain'ireto mpianatra, inona indray izany? Nga moa tsy ilay sakafo be ihany le mahafinaritra antsika ihany ny atao, fa hamoany tena ary ve ilay olo ity dia ny vatany no omena hohanina antsika? Inona ary zany tia ny Tompo lazainy izany? Zany hoe tsy nahafinaritra an'zareo intsony izany ny fampianaran'i Jesosy, satria nitombo ho amin'ny lalindalina kokoa ny finoana izay tiany Jesosy ho ampitaina amin'ireto mpianatra reto. Ny zarazara ny sain'ny olona izay nandre fa ny 9 sy ny faraka 20 dia nisy ireo izay mpianatra ny monmonina ny olona ary tafitohana mihitsy aza hoy ny soratra masina. Maro tamin'ireo olo ireo tafitohana izy hoe sangatsy ilay mahafinaritra antsika, hafahafa indray izany hafahafa ny fampianaran'i Jesosy, ary mifanohatra amin'ny fampianarana izay efa teo aloha izay nivavaka tamin'i Jehovahandriamanitra indrindra. Fa ny karazan'olona dia nisy ireo izay tsy nino. 9 no ahitantsika an'izay. Misy ny olona izay tsy nino, misy ny sasany aminareo izy ny Tompo izay tsy mino. Zany hoe tsy nanatona an'i Jesosy fa fitahiana. Zay no andrasany amin'ny Tompo, tsy mino an'i Jesosy ry havako izany. Zavatra ivelany ny antony ho amin'ny zavatra manokana nanatonana an'i Jesosy. Ny karazan'olona fahatelo izay nitranga izay hitantsika eto dia 9 maro ireo niemitra ka tsy niarana andeha taminy. Zany ny ambaran'ny soratra masina. Niemitra ny olona rehefa manomboka ny fampianarana, ary fampianarana tsy zakany, tsy tiany, ary mandrakariva zany mety miseho amin'ny fiainan'ny fiangonana. Tonga an'i Jesosy nantany hoe ianarekova mba te hiala. Zany fanontanian'i Jesosy tamin'ny mpianany zany, ianarekova izy mba te hiala. Fa eo amin'ny 9 ry havako ny mpianatra no mamaly an'izany, le fanakem-pinoana nambara tamintsika. Izao nataon'ny Simona: Tompo, hankany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay, ary izay mino fa mahalala fa Ianao no Ilay Masin'Andriamanitra. Zany valiteny zany ry havako, maneho ny mahampianatra Jesosy marina. Ary raha ambaran'ny heviteny sasany dia manao sivana hoy Jesosy Kristy Tompo ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Manao sivana izy ny tena mpianatra Tompo marina, ary mampandinika antsika, mahatonga antsika nampakevitra hiorina tsara amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ry havako. Voalohany ary ny mpianatra Jesosy Tompo marina dia ny mino fa Jesosy no Tompo. Mino an' Jesosy Tompo ry havako ny voalohany indrindra. Ny faharoa, hitantsika amin'izao tenin'Andriamanitra ihany koa, ny mpianatra Jesosy Tompo marina tokoa dia mandray ny teny fiainana mandrakizay. Ny fahatelo, ny mpianatra Jesosy Tompo marina dia mino an' Jesosy Ilay Masin'Andriamanitra. Ary ny fahaefatra, ny mpianatra Jesosy marina tokoa dia manam-paharetana. Avy antsika hoe ry havako ilay anankiefatra izay finoana marina tokony ianantsika mpianatra Jesosy. Ny voalohany, mino an' Jesosy ho Tompo. Faharoa, mandray ny teny fiainana mandrakizay. Fahatelo, mino an' Jesosy Ilay Masin'Andriamanitra. Ary ny fahaefatra, manam-paharetana. Zany ny mpianatra Jesosy zany. Voalohany eto i Petera dia izao ny antsony an' Jesosy hoe Tompo. Zany tenin'ny Petera zany mifono zavatra lalina zany ry havako, mifono finoana zany, finoana fa Jesosy no manam-pahefana ambony indrindra. Araka ny Filipianina toko voalohany 7:20 ka hatramin'ny 1:20. Jesosy rery ihany no manana ny fahefana rehetra any amin'ny lasa ankehitriny ary ho avy, hatrany an-danitra ka hatraty an-tany ao ny soratra masina. Manam-pahefana irery Jesosy
ny amin'ny fiainany zanak'olombelona izy ny tompony teny farany. Ary eo amin'ny fiainany reto mpianatra reto dia Jesosy ny tompo aminy. Izy no manam-pahefana ary tsy misy fahefana hafa manjaka sy avelany anapaka eo amin'ny fiainany raha tsy Jesosy rery ihany. Ary manam-pahefanan'i Jesosy Kristy dia manaiky ny fitarihan'i Jesosy zany mpianatra Jesosy zany satria manaiky azy ho tompo. Manaiky izay ambaran'i Jesosy Kristy tompo ary ny tenin'i Jesosy rery ihany no ankatoaviny. Zany ry havako ny mahatompo azy zany. Mandrakariva dia ambara amintsika hoe mandray an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy isika. Dia indraindray ilay mahampamonjy azy no mahafinaritra antsika. Tady iverina tahaka an'ilay mpianatra izay niemitra rehefa mafy ny ady. Rehefa tonga fampianarana tsy dia mahafinaritra. Ary mandrakariva moa mpanompon'Andriamanitra rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra ka voatsindrona ny ota ao anatintsika dia manjary ilay mpanompon'Andriamanitra neny ho alatsika. Moa tsy zany. Ary indraindray ara dia enjehana voatora bato. Zany mahazo ny mpanompon'Andriamanitra izay mitory ny tenin'Andriamanitra nizany izy io tsy voatery pastera fa nizany izy. Kanefa ry havako ao anatin'izany dia reto mpianatra reto dia misafidy handray an'i Jesosy izay ambarany tenin'Andriamanitra dia enkena ankatoavina avy hatrany satria izy ny tompo. Tahaka atsika zao rehefa nomena ny kasibosy zany mikaiky indrindra ny ohatra. Nizaraina tamintsika nomena antsika maimampona ilay izy raha ohatra nizaraina na nividitsika dia nahazo. Dia aniza zany ny kasibosy ny viditsika iny na nomena antsika iny. Aniza iny ry havako. Anao iny, antsirairay avy iny, izay tianao anaovana azy. Ty aloha no ampiasaiko androany, ajanoko indray aloha ianao fa ty indray no ampiasaiko. Raha ohatra azo sasaina ilay izy. Ary misy amintsika ara manana nefa tsy ampiasainy. Ary samy manao izay ampiasany azy. Ka ohatra fotsiny zany fa Jesosy avana ny tompontsika, izy no avelao andamina ny fiainako, ny fiainanao. Ny lalam-piainana izay tondrany Jesosy anao ekeo, misara amin'ny zavatra rehetra ho ny sokatra masina. Fa zany sitrapon'Andriamanitra ao anareo amin'ny Kristy Jesosy. Zany mahatompo azy. Mahatompo an'i Jesosy ihany koa ry havako izay hitantsika eto dia izy no ivavahana. Ny testamenta vaovao dia mandray ara-baky teny ny amin'ny hoe tsy aza manonompoana raha Jehovan'Andriamanitra ao ka rehefa hilaza ny amin'ny Andriamanitra Yahve ny mpanoratra dia tsy tena maneho marina ny amin'izany Yahve zany satria tsy manonona an'izany ny Jiosy fa tompo no anoratany azy, tompo no ilazany azy. Na tonga ny Tomasy rehefa niseho tamin'ny mpianatra Jesosy Kristy tompo tao anatin'ny efitrano izay mihidy rehefa nitsangana tamin'ny maty dia tsy nino Tomasy. Tsy mino an'izany, aizako hitako anenina faty an'izy. Teo amin'ny tena zao masoko zao nahita maty Jesosy fa za mantainge. Rehefa avy eo Jesosy niseho tamin'ny mpianatra. Inona hozy Tomasy? Tompoko sy Andriamanitra. Tompo sy Andriamanitra. Mifamatotra zany ry havako. Ary mivavaka amin'ny Jesosy Kristy ny mpianatra Jesosy izay mandray azy ho tompo, tsy manao tompo roa, tsy manompo sampy. Ny sampy dia izay rehetra enteranao sy averinao mahavonjy anao akoatra ny Jesosy Kristy. Izy rery ihany ry havako no mahavonjy anao. Amenao fiainana mandrakizay. Jesosy rery ihany. Ny fivavahana rehetra eraka izao tontolo izao tsisy afaka milaza amin'ny fomba mahitsy sy mazava tsara fa hanome fiainana mandrakizay ny olona anankiray akoatra ny fivavahana kristianina. Jesosy mihitsy no milaza izay mihinana ny mofo sy misotro ny rako izy manana fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Jesosy rery ihany ry havako. Aza manompo sampy, aza manao andriamanikafa ry havako. Fa meteza ibebaka handray an'i Jesosy tompo. Mpianatra Jesosy faharoa dia hoe ny mandray ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Mandray ny tenin'ny fiainana mandrakizay ho ny Andinin-tSoratra masina izay novakiana tamintsika ilay ampahany izay katsika ny Hafatra. Fa ndeha ry havana hosariako ny saintsika hamaky reto Andinin-tSoratra masina vitsivitsy reto. Andininy 40 amin'ny Jaona toko 1. Andininy 40 dia avy eo tsika hamaky ny andininy 450 ary ny andininy 720. Tsy mandeha lavitra tsika fa eo ihany. Andeha raha tsika mamaky raha sitrakintsika mianakavy ny andininy 40. Amin'ny anaran'i Jesosy fa izao ny sitrapony raiko dia ny azon'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Andininy 450 izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako
no manana fiainana mandrakizay ary izao anangana azy amin'ny andro farany. 19. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona. Ny teny izay nozako taminareo dia fanahy sy fiainana. Raha natsikaritsika ao anatin'ireo andinin-tsoratra masindreo ry havako, dia misy zavatra telo izay mifamatotra: teny, zanaka, nofo ary Jesosy Kristy. Ny teny tsy iza ry havako fa Jesosy Kristy ihany, tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary tsy iza ilay nofo, ilay sakafo hohanin'ny olona, fa ny tenin'Andriamanitra. Ary io ilay ambara fa ny zanaka. Ary izay ry havako izay mihinana sy miaina ny tenin'Andriamanitra, mankatoy ny tenin'Andriamanitra ary mandray ny tenin'Andriamanitra. Ho fiainana mandrakizay zany. Zany ny olona heverina ry havako ambaran'ny soratra masina fa andova ilay fahavelomana mandrakizay. Ny dika teny ambonana dia milaza ny amin'ny fahavelomana mandrakizay raha miresaka izy ny amin'ny fiainana mandrakizay. Zany hoe ry havako, raha miresaka tsika ny amin'izany tenin'Andriamanitra zany, dia ny sampana sekoly Alahady no anisany manana andraikitra voalohany amin'izany fitoriana ny tenin'Andriamanitra ahatonga ny olona handray ny fiainana mandrakizay sy izany fahavelomana mandrakizay zany. Ny sekoly Alahady dia misy sokajy taona, misy ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra. Natao an'ny rehetra ny tenin'Andriamanitra satria natao an'ny rehetra ny fiainana mandrakizay. Fa mampandinika antsika ry havako hoe tena mandray ny tenin'Andriamanitra tokoa ve isika? Na ny lehibe zany na ny kely, asiko mangana ny tena koa ny soratra masina. Fa ny zavatra mitranga aty amin'ny fiangonana dia araka ilay lazana tamintsika teo hoe indraindray tsy ilay tenin'Andriamanitra no raisitsika, tsy ilay tenin'Andriamanitra mitondra fiainana mandrakizay, fa ilay olona. Ilay olona indraindray nijereny olona, io ve mba hitory teny eo? Io ve? Matetika moa zany dia mahazo an'izany mpitory ny tenin'Andriamanitra, tsy mpitandrina ihany, fa ny rehetra. Tsy ilay olona ry havako nijerena fa Jesosy ny tenin'Andriamanitra, ny ihany na ve mba hampianatra ny tenin'Andriamanitra. Ary ny vanim-potoana ankehitriny dia vanim-potoana tokony hanomanantsika ny ho avy. Ireo sekoly Alahady 10 taona, 5 taona, 9 taona ireo ry havako no diakona sy loha olona afaka 30 taona. Obrao ny fitandremana ireo afaka 30 taona. Raha tsy ampianarintsika ny tenin'Andriamanitra ny zanakitsika, dia eritrereto hoe diakona ohatrin'inona zany eto amin'ity fiangonana ity afaka 70 taona, afaka 30 taona. Mety efa amintsika ray aman-dreny zany hafatra zany. Indraindray misy any amin'ny toerana sasany dia manao somary ambanin-javatra ny amin'ireo tanketsany fiangonan'ireo. Ka raha tiatsika ry havako hijoro ny fiangonana, tsy ho tahaka ny zareo any amin'ny faritra andrefana, ny amin'ny Eropeana sy ny tandrefana rehetra iny, tsy voajery ilay tanketsaka ary jereo tsara fa ry David Jones sy Thomas Bevana avy amin'iny faritra iny any zareo. Fa amin'izao fotoana izao manahoana ny fiangonana? Amidy anie. Mahafantatra an'izany tsika, amidy satria efa antitra ny olona mivavaka ao dia milaza mihitsy hoe izay reto rehefa maty anie izao dia tsisy mivavaka tsony satria ny tanora tsy voataizana ho amin'izany. Ary mampandinika antsika fiangonana efitsika amin'izany ry havako. Ireo zanakitsika ireo ry havako no avy n'ity fiangonana ity. Atao vo zava-dehibe ry havako. Andeha ataontsika zava-dehibe ny fampianarana. Ary indrindrandrindra tsika ray aman-dreny, alefaso ry havaka ny zanakitsika. Alefaso izy hianatra ny tenin'Andriamanitra. Fa indraindray tsika ny sakany anie. Ny mpampianatra tena mampianatra ary miteny antsika asa mona ny any amin'ny fiangonana izay hoentiko no ohatr'izay fa mba hapahany ihany izay. Fa misy zaza tena sahirana ny mpampianatra satria tsy tatao ahoana ilay zaza, tena maditra. Tsy hoe izy rehetrarehetra fa misy sasany zany dia miteny ilay mpampianatra dia ilay mpampianatra mananatra an'ilay zaza indray no mahazo tsiny rehefa avy eo amin'ny ray aman-dreny izay any an-trano. Ny zanak'aizaka teniteneninareo. Misy an'izany zavatra mitranga amin'ny fiangonana samihafa zany. Inona ry havana fa tsy ho tahaka an'izany ny fiangonantsika fa hiara-iasa amin'ny mpampianatra sekolady tsika ray aman-dreny. Hampianatra an'ireo zanakitsika ireo satria ireo ny taniketsan'ny fiangonana. Raha toa te hamodika ny fiainam-piangonana isika, averiko, ny fomba tsara indrindra hanapotehana ny fiainam-piangonana sy ny fiainam-pirenena ry havako
dia ny tsy fampianarana ny zanaky ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra. Mianatra ny tenin'Andriamanitra ary izy manondrana. Marina anie zany e. Ampianarina ary izy manao ny ataony ka tsy ampianarina koa ve izy tsy vao mahay loza. Andeha ataontsika zava-dehibe ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra naiza naiza toerana misy atsika. Ny fahatelo ry havako ny amin'ny mampianatra Jesoa marina dia ny mino an' Jesoa ilay Masin'Andriamanitra. Ny 9:7 no ataontsika an'izany. Ary izahay mino fa mahalala fa ianao no ilay Masin'Andriamanitra. Ilay hoe masina dia ambara ny teny hoe voatokana. Izany hoe ilay avy amin'Andriamanitra hamonjy an'izao tontolo izao, fa Andriamanitra dia naniraka ny zanany tsy hanameloko an'izao tontolo izao ny sokatra masina fa mba hamonjy. Ka amin'ny alalan'i Jesoa Kristy ilay nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana dia afaka ny andray ny famelan-keloka ry havako ny olona rehetra izay manatona ny Kristy ka mibebaka marina tokoa. Ary ny zavatra takiany Tompo ry havako anatin'izany mampianatra Jesoa izany dia ny miaiky ny fahadosoana. Raha mino an' Jesoa ilay Masin'Andriamanitra isika manaiky ho dioviny rany dia tsy maintsy miaiky ny fahotantsika aloha isika satria ambarany sokatra masina. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia ahoana? Mahatoky Andriamanitra. Mpamela ny helokontsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra tahaka ilay vehivavy izay tratra ny zangatsanga no tady ho amin'ny fitoram-bato ny fitsaran'ny olona satria izany ihany koa no ambarany fiarahamonina tamin'izany vanim-potoana izany. Fa izay tsy nanota taminareo Jesoa nao ka tora-bato azy voalohany nisy nitoraka ve ry havako? Samy efa nanota izy rehetra ny alatra amin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zanjin-drandrana. Aizy ireny hoy izy Jesoa tamin'ity vehivavy. Aizy ireny nisy nameloko anao va? Tsy nisy. Za koa izy Jesoa tsy manameloko anao fa amin'izao sisy izao dia ahoana? Aza manota intsony. Jesoa ry havako rehefa miaiky ny fahadosoantsika isika, miaiky ny fahotantsika isika. Satria isika manaiky an' Jesoa ary mino an' Jesoa ilay Masin'Andriamanitra ahatonga antsika mpanota ho vonjy ho amin'ny fiainana mandrakizay, ho amin'ny famelan-keloka dia mitaky fibebahana ny Tompo, mamela ny fahadosoana ao Andriamanitra. Ary miaina ny fiainan'ny olona voavela heloka ny tena mpianatra Jesoa fa tsy tahaka ny sasany taoko mamela izy. Zany teo mba nisy nangataka hoe mba sy viteny Betsileo paster. Dia zay ro izy zay. Taoko avelan'ny madina. Avelan'ny madina sy episy koa. Sy Alahady koa ray mibebaka. Zany ny fiainan'ny olona maro zany a. Tsy tahaka izay iainana ty am-piangonana no iainana ny fiarahamonina fa manjary manompo Andriamanitra hafa, manompo an'ny Satana moa zany amin'ny fiainana rehetra. Ny efatra farany ry havako izay hafatra mpitondran'ny tenin'Andriamanitra amintsika, ny mpianatra Jesoa marina dia manana ny faharetana. Manana ny faharetana. Hoy Jesoa, ianareo koa va mba te hiala? Raha fiteny any Hafatra izay sako io dia izao ny anaovany azy. Agnareo koa va mba te hiala? Agnareo va hiala? Dia matetika any amin'ny fitondrana ny sampana, any anatin'ny sampana any misy zavatra mampite hiala any rehefa manaraka an' Jesoa ianao. Ianona ny ala tsy birao koa. Tsy birao ny fiangonana, tsy birao ny sampana satria mifandona. Na misy zavatra masosotra voatoatoana ny ambopony sasany dia miala. Ary izany ny fanontanian' Jesoa amintsika ry havako. Ianareo koa va mba te hiala ho izy? Fa ny mpianatra Jesoa marina tokoa ry havana dia maneho ny valiteny mazava tsara amin'ny faharesen-dahatra, an-tsitrapo. Io zany Jesoa tsy mba manery ianao zany. Fa ny olona tena mpianatra Jesoa dia manaiky an-tsitrapo, am-pitiavana, am-pifaliana ry havako. Izay aniran'ny Tompo azy, izay inony. Ahoana ny avalin'ny Petera azy ry havako? Hankany amin'iza moa izahay? Hankany amin'iza moa izahay? Fantatry Petera tsara fa ao amin'ny Jesoa ny fiainana mandrakizay, ao amin'ny Jesoa irery ihany misy ny famonjena. Ary fantany ny antson'ny Tompo ho amin'izy ireo. Aza mandrara kilim-be-andoha ry havako. Ary natsoiny Jesoa Tompo zaho sy ianao mpiara-miasa aminy mba hahatonga ny olona hibebaka hiaina ny fiainana mandrakizay, hanana ny finoana marina, hitory ny tenin'Andriamanitra, hitory ny filazantsara ny Jesoa Kristy Tompo amin'ny sehatra rehetra izay antsoiny Tompo antsika. Andehantsika hanapaharetana. Andehantsika hanapaharetana ry havako. Fa ny Tompo miaraka aminao.
mety mandalo fizahan-toetra tsika ary tsy maintsy mandalo fizahan-toetra ny mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy mandalo fizahan-toetra ary asiako hoe mahamay mandalo fizahan-toetra mahamay zany ny mpanompon'ny Tompo zany fa manaraka an Jesosy ny tena mpianatra Jesosy afaka tsy miemotra zany mety misy fotoana izy reraka mety misy fotoana izy reraka fa tsy miemotra zany amin'ny finoana tsy miemotra zany amin'ny asa fanompoana tsy miemotra zany amin'ny zavatra mety mitranga amin'ny fiainana fahoriana io na fifaliana io na mety aminao ny fiainanao na tsy mety aminao na masosotra anao nataon'i Jesosy amin'ny fiainanao satria indraindray misy zavatra masosotra ataon'ny Tompo tsy zavatra rehetra ny mety amintsika daholo ny zavatra ataon'ny Tompo amin'ny fiainantsika indraindray tsika menimenina tahaka reto mpianatra reto indraindray Jesosy aleo ataondrareo ao aleo fa vitany io zany zavatra mety misy zany kanefa ry havako ny mpanompon'Andriamanitra mpianatra izay somarina mandroso hatrany tsy miemotra mihitsy satria mpahazo ny rahalahy maro zany mpahazo ny kristianina rehetra zany ka irezy ry havako ninona mety mitranga amin'ny fiainanao androany amin'ity alahady ny baiboly ity ary ihany koa voka-dehibe ny sampanasiako alahady dia tsarofa miaraka aminao ny Tompo ao anatinao izy mampahery anao ny Tompo ary momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao mitsangana ianao dia tanterao ny asa fanomponao fa mpianatra Jesosy marina ianao fendry avako dia izao ny mpianatra Jesosy marina dia mino an Jesosy Tompo mandray ny teny fiainana mandrakizay mino an Jesosy Ilay Masin'Andriamanitra ary manam-paharetana ho an'Andriamanitra ry ihany voninahitra amen